Aoka zavy fandarina eto mionja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka zavy famerenana amin'ny fito arivo. Laga misy fa fitony volana aogositra 2024 manatitra ny araba tokolasy tokovavy ohatsika rehetra manaraka ny onja-peon'ny viva amin'izao atoandro zao tafahoana somatsara indray ao anatin'izao fandarana okazava izao mampatrika andrenjanason eto fanolorana mirabanao hoe maro amin'ny lafiny teknika tonga eto koa namana tsima ifanampy sy fanohana trany izay balamo dia fandimidimby eo manao zay ho afaka tanteraka ao anatin'izao sehatra izao zany hoe manao zay ho afaka ao anatin'ny sehatra hijoroana amin'ny mampanao gazety ary hijoroana ihany koa amin'ny mampamakafaka ary hijoroana koa amin'ny famoahana amin'ny vaovao tena marina okazava ny resaka ka zay ny ataontsika hoe ary fijoroana ihany koa ao anatin'ny tsy fanevatevana olona na sanatria fanaovana tsinitsinina olona fa mifampitaiza amin'ny fomba tsara mba efa mbetena fona ngery fa le hoe mba hanana taranaka vaniny Madagasikara dia mba manatratra an'izay tanjony izay tsika satria isan'ny fampandrosoana daholo zany miarabanao tsiny ia miaraban'ny vahoaka malagasy dia miaraban'ny namana mamy miaraban'ny memary koa amin'ny lafiny teknika izay ary ny hoe lafa ifampiaraban-kira aloha isika zay no irenetina ny arabanantsika rehetra ry mpiaino jaina makasitraka makatelina indrindra tompoko Itran'ny akombavao misongadina aloha isika amin'ny akabeny ry mpiaino jaina katikata latsaka tanaty antsana raha matoro amin'ny fitopolo taona namony ainy fampandrosoana iraisam-paritra manana ny maha izy azy ny SADC CJSOI nahazo medaly 5.30 ho an'ny malagasy orinasa KMM 8,5 sy 7 hetsy dolara ho an'ny tontolo iainana tontolo fampianarana loza ho an'ny fanabeazana ny fisian'ny kololy resaka kolotsaina jazz amin'ny totoba tomena lanja ny improvisation mbola anatin'izay akombavao zay ihany sika Azera Peflo karona ny avan'ireo marary mafy telo tsy misy pia kitra bariatranina manomana mafy izay asolo an'ny darsa i roro fitaterana amin'ny korisa tarby iandro mifankataovana ara-teknika ny fitondrana olona amin'ny teleferika festival tafagilita raha ny mpanazatra kaiky ny fifehezan'ireo kandida ny hira ho tendreny raha fanapozinana tovovavy sy tovolahy iray sisa tsaboina eny amin'ny hopitaly komity maharitry ny mpiasam-panjakana ambony eo anivon'ny SADC nandray ny fitantanana izany i Madagasikara député ny Vangaindrano todotsoa idéal maro ny tombontsoa ho azo Madagasikara amin'ny fandraisana ny fivorian'ny SADC alavoly 2024 Miami Tomasina etsika nasongadinina andrasamy manana faly ny voka-pikaroany Prime Ministre teo aloha mahafaly solon'andrasana Olivier voatonontonona ny soloky tany ho tsaraina amin'ny 6 septambra 2024 zao festival Somaru andeha amin'ny faharoa amby folo ny poka be ny fanokafana omaly tany nosy be fandraisana ny fianamben'ny SADC ny antso fitoniana politika ny filohan'ny anteny mera-pirenena sekoly mpanjakana manerana ny nosy mpianatra mahery miray tapitrisa isitraka kahie fampitomboana ny famokarana hiara iasa amin'ny sehatra ny fambolena Madagasikara sy Maurice nosy be sy fasankarana mpanendaka sy mpanao sito mahery roa voasambotra ary maraparana zay akombavao misongadina zay sika tany talata maty vehivavy hita faty lan'ny biby ny masona Andriamatomarika Ravalomanana tsy mendrika andray ny fivorian'ny SADC i Madagasikara anosy Prime Ministre teo aloha niakatra fampanaovana Transparency International anjakan'ny lolo arabola sy ara-pananahana ny sehatry ny fanabeazana devizy ao amin'ny banky foibe ampy anafarana entana mandritra ny enim-bolana zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino jaina makasitraka makatelina indrindra to olo famakafakana ifandimeto zay sy ny namana tsima amin'izao atoandro zao avy eo ianareo sehatra amin'ny antso amin'ny finday toy ny mahazatra
mipotra foana tsima le toa de vatany hoe fialonana sy le alahelongezabe ara-politika sy toviana hevitra ka mivary lava amin'ny ara-pitenenana sifsa kanefa mba olona manapahalalana sy manamaizy azy ny mpitondra ny fandimby izay nisy teto an-tany sy ny firenena ambetiteniko foana ny teny eto tsima ny hoe samy nanana ny teboka nahafantaran'ny olona azy ireo filoham-pirenena izay nitondra nyity Madagasikara ity mandraky ity ny androany ary azo lazaina hoe betsaka tamin'ireo filoham-pirenena satria nisy firy izy ireo izay nitenenako hoe betsaka fa misy ny atao hoe manam-pahendrena sy manam-pahalalana fa misy ihany koa ny atao hoe tsy domaine ny angamba le politika ka rehefa lasa nanao politika dia tolo zavatra manahirana dia mandraky ity androany dia toy ny miteniteny foana ihany fa tokony tsara tena le olona miteniteny foana hoe tamin'izaho filoham-pirenena inona ny zavatra nataoko inona ny zavatra netiko fa sahako milaza fa netin'izany olo zany dia vitsy ny zavatra tsara no ny zavatra tsy mety teo misehatra raha-pitantanana ny resantsika tsika tsy miresaka zay vie privé sy anany tsy any ny resaka izay no mahatonga ana miteny an'izay zavatra izay satria nahoana tsima io indray ary efa tenenina mpiainioka zava foana moa zany le hoe fitiavam-pahefana sy ny ana izay filoham-pirenena mifandimby teo rehefa vita ny asany na le soro-vahoaka izy na tsy nany tamin'ny fifidianana dia mipetraka pahendrena samy manginy sy miteny omijanona ho mpanara-maso fotsiny any araka ny teny filamatritsika eto amin'ny okazava hoe mpanara-maso ny vahoaka isorana an'izy ireo mandray ny toeran'izay vahoaka izay ao anatin'ny fanaraha-maso ny toetra raha-pirenena ka raha misy ary ny fitenenan'ireo olona ireo indraindray dia toy ny manome vahaolana soso-kevitra ihany fa miandro kosa ny sehatra ny fanatanterahana izay mpitondra eo ao anatin'ny toromarika izay mba mety hoentiny sy ny anjara-biriky izay hoentiny fa filoham-pirenena anankiray andriamatomarika Ravalomanana tsy maninona mihitsy zay mandraky ity ny androany tsy mangina dia ny zavatra misy dia zao tao anatin'ny fitantanana nisy hoe nisy ny fahombiazany teo andraisan'ny fanaisana an'ireny some sy ny karazany ireny tamin'izany fotoana izany tsy ankehitriny veliteny indray izy nolazany hoe tsy mihetsika indray ny fivorian'ny sadeko ny Madagasikara inona zany le problème dia tsaroko miteny hoe misy ny fialonana ara-politika tafahoatra loatra le fitiavam-pahefana ka lasa mivarina makany mitsisy dia lasa ianao ny lasa manala baraka tena imasom-bahoaka ao anatin'ny sehatra goavana izay tena hoe ilain'le vahoaka malagasy ao anatin'ny sehatra ho fampandrosoana io nginy problème fa naninona tsy nanao ohatr' izany tamin'ny fotoanandro lozika be ianao raha ohatra ka halan'ny olona eo amin'ny toerana na tsy ho lany intsony amin'ny fifidianana zay mety andeha ary tsy ho eritreretin'ny olona intsony ny amerina anao eo amin'ny fitantanana satria nahoana io indray ary ny zavatra ataonao io indray le izy io ka ianao raha vao miteny dia tady io tsara fa misy teboka be da be afantaran'ny olona ny fomba ny tantananao sy ny fomba fiasanao teo amin'izany fitantanana zany dia zay le teneniko hoe pourcentage mety ve mibetsaka samy pourcentage tsy mety mibetsaka mazava ho azy matoa ianao sady tsy naverin'olona teo tsony no mazava ho azy nesorin'olona teo dia ny tsy mety zany mibetsaka tonga dia mahintsy be le izy tsy asitsika resaka hoe hoe démagogie be na sala amin'izany fa tonga dia zay fotsiny hoe matoa ianao tsy naverin'olona eo dia zay anjaranao sisa mitanisa verba sy manao tsenjea kanefa ny problème dia ity miteny toy ny salaka ianao ihany ny afatony mempangateny ianao ao anatin'le sehatra resahanao amin'ny ara-politika ka nampiasa ny zay anao ary ianao zay azo lazaina hoe atao hoe voavolombolon'ny niakatra ara-politika nampiasa an'ireo manampaizana betsaka moa efa betsaka ihany miala taminy satria mahafantatra reo tsy teo afa-baraka imasom-bahoaka tsy teo menatra ho masom-bahoaka dia alohan'ireo olona manampaizana sy manampahalalana mipetraka pahendrena fa ireo le olona mbola somary mampime no iray tendro dia raha vao miteny dia fantatry nataonao ihany ary zany reteneninao zany zay zavatra nataonao ihany zany tany sainao zany tsy misy mihitsy zany crédibilité azonao ampiteny ianao a ampmpamakafaka amin'ny ainao manjery anankiray entin'le mpamakafaka ohatrany hoe atsika nange nitondrany an'le izy sisy ataony atsika ny dia lasa ohatrany hoe teny le mpamakafaka dia maninditsindrona miteny somary mampimesy ataontsika hoe maninditsindrona dia manao zay mba atezitezitra ny olona rehefa mba miaino azy dia amin'izay mba mety misy tsirony angamba tandremo tsy antsony le fisainany vahoaka malagasy fa fantatry ny olona daholo ka ny zavatra tiana tenenina ao anatin'izany sehatra rehetra zany zay vao tsapa amin'ny malagasy hoe tsy moramora tokoa le manao politika ary fantatry ny olona fantatry ny vahoaka malagasy ankehitriny ny maro anisany tiako tenenina hoe tena na mana ny lanjany tokoa zany resaka ara-politika zany fa tsy nataotao foana satria nahoana hitan'le olo-pirenena daholo tsy ngidingidin'le mpanao politika
dia hitan'le olom-pirenena daholo hoe manahoana amin'ny fiafarany, dia hitan'le olom-pirenena daholo hoe manahoana izy amin'izao, dia io potra le izy ao anatin'le izy. Bon, anisany ataontsika hoe be fahavazo, be mpanenjika indrindra tao anatin'ny fitantanana sy ny fitondrana dia Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa singaniko eto, iza le manenjika, dia iza le mialina, dia iza le be lazao lava isan'andro momba azy, dia io ny lehibe amin'ny famiteny lazainy fa tsy mendrika hono andray ny fivorian'ny SADC Madagasikara, tsy mendrika hono raha mifandrin'olona reto foana ny atao fivorian'ny SADC. Fa ny zava-dehibe aloha amin'izao fotoana zany rehefa te andeha ho any amin'ny présidence SADC malagasy ka mahazo alalana tsara mba te hiresaka, tsy mandray aeroplanina mazava ho azy tsisy frais intsony zany, tsy mikarakara passeport mazava ho azy tsisy fotoana very intsony zany, fa de eto Antananarivo mandeha mamonjy birao mba tafaresaka soa tsara amin'izany lehibe SADC zany. Tombo ngeza be zany ho an'ny mpanao politika raha tena mieritreritra amin'ny mpanao politika agoavana be zany. Fa ho an'ny mpankala moa dia eritreretina fa tamin'ny fotoan'andro tsy ny filohantsika no filohan'ny SADC, alazako amin'ny SADC, atsoko ny SADC, anina iresaka amin'ny SADC, ivoriany amin'ny SADC, comme ça. Ankehitriny mafy tokoa aloha hoe voabaraka io le teny toy ny salaka ao, ianao ihany ny afatony eo. Zany ny problème misy zany amin'izao fotoana, fa ny ao anatin'izay dia hoe fahombiazana ankehitriny ny tsy firarahin'ny olona ny fanaratsiany sy ny ataontsika hoe ny fanenjehana sy ny fanaovana tsinitsinina zany hoe fandraisana ny fivoriam-ben'ny SADC zay atao eto zany, ny soamengeza be zay atao satria mba fantatra ny olona hoe sehatra any amin'ny resaka iraisam-pirenena ilain'ny Madagasikara zany ivelaran'ny mpandrara amin'ny resaka industrie toe-karena sy ny sisa. Donc zany ny fanantenan'ny olona kosa zay tena hoe tsy azo lavina après un SADC dia misy fivoarana lehibe ny sehatra ara économique sy industrie indrindrandrindra resaka toe-karena zany eto Madagasikara, satria nahoana manana ny lanjangeza be zany eo anatrehan'izany toe-javatra rehetrarehetra zany. Tsy asa misy ano izany tsy makely azy ianao. Ya, mamerina ny fiarabana ho an'ny voaka malagasy amin'izao atoandro zao. Raha iresaka tsika misy fahendrena zay, fahendrena malagasy namana mampatrika manao hoe atsao aloha ny tenanao anajan'ny olona anao. Raha iresaka ny filo marika ravalomanana tsika dia alaloha apatsiahivina satria ohatra manao taon-dasatsitsaroana le filoham-pirenena teo aloha. Iza moa no napititra ny Madagasikara tao anivon'ny SADC dia ingara marika ravalomanana. Satria inona ny antony? Ny antony dia hoe ingara ravalomanana irery amin'ny alalan'ny orinasa ny Tico sy ny Magro no nahazo tombontsoa tamin'izany fotoana izany, satria nafahany nanondrana ireo le produit an'ireo any amin'ireo le firenena membre ny SADC zay misy 12 tamin'izany fotoana izany. Ny tombontsoan'ny marika ravalomanana zany no nataony tamin'ny fidirana membre ny SADC i Madagasikara. Zay zany mazava be zay namana mampatrika. Ankehitriny izy dia miteny hoe tsy mendrika ny andray an'izany fioana tampony ny SADC zany i Madagasikara. Dia raha mandinika sy mamakafaka tsara tsika ry voaka malagasy namana mampatrika Neymar dia hoe misy zavatra mifanohitra na hoe misy zavatra misy contradictoire zany ataon'ny marika ravalomanana, satria ve mahazo sehatra ny mpandrara malagasy, mahazo sehatra ny industrie malagasy amin'ny fandraisana ny fionana tampony SADC io eto Madagasikara. Zany hoe manompoka izao zany dia afaka ivelatra ny industrie malagasy, ny mpandrara malagasy afaka hanondrana entana any amin'ireo firenena 12 zay mpikambana eo anivon'ny SADC ireo. Hatramin'izay zany dia ny produit Tico ihany no nahazo vahana nampidirina tany amin'ny SADC, satria tsy misy aba alaina zany amin'ireo le zay membre ny SADC zany dia afaka mampiditra produit any amin'ireo firenena ireo tsy misy aba. Dia amin'izao fotoana izao vera fa tsy manondrana tsony zany ny orinasa Tico dia lazaina fa tsy mendrika andray ny fivoriana tampony i Madagasikara. Mazava be izy namana mampatrika satria raha ny eona tany a Paris ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina sy ny marika ravalomanana dia nanao fanambarana izy ireo hoe tsy tokony atao an'ny Madagasikara ny fionana tampony SADC. Dia mazava be ina moa ny lecture an'izany. Misy fialonana ara-politika goavana be eo zany, tsy mijery ny tombontsoa hoe inona ny tombontsoa azon'ny Madagasikara amin'ny fandraisana io SADC io, fa dia hoe alakibika tsy tiako tare fotsiny ny filohan'ny Rajoelina dia atao zay fomba rehetrarehetra amelezana ny hoe tsy azo tsy mendrika ny andray an'io i Madagasikara. Zany zavatra zany dia hoe pratika politika efa lozan'ny toetrandro zany zavatra rehetrarehetra zany, satria maro be ny tombontsoa azon'ny Madagasikara amin'ny fandraisana fionana tampony SADC io. Raha tsy ilaza fotsiny aho hoe lasa mivelatra amin'ny firenena iraisam-pirenena zany ny i Madagasikara aloha voalohany indrindra, zany hoe fampifantarana ny Madagasikara, zany hoe ny diplomasia malagasy zany amin'izao fotoana izao raha izao ny fandehany
dia salama tsara ny diplomasia malagasy satria tsy tonga ho azy ny hoe eto Madagasikara ny andraisana n'io fionana tampony SADC io fa misy lobe inona goavana be atao zay vao tonga amin'izany hoe ny firenena anankiray no mandray ny firenena ny fivoriana tampony ny SADC toa ohatran'ny izao amin'izao fotoana izao zany misy tena diplomasia tena avo lenta vao tonga amin'izany toerana zany voalohany indrindra zany dia hoe raha tsy ilaza fotsiny ohatra hoe ny foto-drafitrasa amin'ny fandraisana io fionana tampony SADC io dia fa zany dia fa tombontsoa lehibe azontsika eto amin'ny tany sy ny firenena zany amin'ny fandraisana n'io zavatra io akoatran'ny hoe fampahafantarana ny Madagasikara ho fantatry ny olona manerana amin'ny vazatany efatra hoe misy zany Madagasikara zany ary zany Madagasikara zany dia firenena andalam-pandrosoana tena vonona ny androso tokoa ary manana vahoaka endry mba tena hitondra n'izany hoe ampahafantatra zany hoe Madagasikara zany satria tamin'ity herinandro ity namana Mampatrika dia misy ny famoahana hoe anisan'ireo firenena 10 manana stabilité i Madagasikara ary anisan'ny firenena 10 azo tsidihana zany hoe raha eo amin'ny sehatry ny fizahantany zany dia manana site touristique tena be da be isika Madagasikara ary manana zavatra raha iresaka fotsiny ny planty endémique na ny biby zay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara zany dia efa tombony lehibe azontsika eto Madagasikara amin'izao fandraisana n'izao le fionana tampony SADC zany tsy fantatra ny mpanao politika zany satria le fianonana ara-politika no mibahana ho an-tsain'le filoha teo aloha anankiroa dia hoe ny tsy fitiavana ny filohan'ny Rajoelina fotsiny no mibahana ho an-tsainy fa tsy mijery hoe inona ny tombontsoa azo amin'ny fandraisana fivoriana tampony io dikan'izany zany namana Mampatrika dia hoe hitondra anjara briky be amin'ny fanatsarana ny toe-karena malagasy ny fandraisana ny fivoriana an-tampony SADC eto Madagasikara satria azo vahana ny mpandraraha malagasy azo vahana ny indostria malagasy ary afaka hifaninana amin'ireo indostria any amin'ireo firenena hafa afaka anondrana entana any amin'ireo firenena hafa ny indostria malagasy ary rehefa manana an'izay ambom-bava zay tsika mifaninana dia everiko fa ho betsaka ny vola vahiny hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary azo aina ny toe-karena malagasy manoloana zany zava-misy zany ka eo indrindra le fanaovana politika amin'izao fotoana izao hoe aza jerena any amin'le hoe tsy fitiavanao an'le mpitona ankehitriny le izy fa mba jereo kosa hoe inona ny tombontsoa iombonana ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny mpandraraha malagasy amin'ny fandraisana an'izao le fionana tampony SADC zao fa hita bay mibaribary zany izy amin'izao fotoana izao hoe tena fialonana ara-politika ary zay indray le namana Mampatrika no tenentsika teto amin'ny fandaharanoka zavatra amin'izay hoe ny mpanao politika dia atompona andraikitra amin'ny tsy fandrosoan'ny Madagasikara tao anatin'izay 5 taona ny iverenan'ny fahaleovatena zay ary tompona andraikitra tamin'ny fampahantrana ny voaka malagasy 20 tapitrisa ny mpanao politika dia amin'izao vaninandro taonjato 20 efa anjakany firoboroboan'ny teknôlôjia zao ve dia tsy miova mihitsy le toe-tsaina ka zay nanaovako hoe tokony andiny tena ny mpanao politika malagasy manomboka zao hoe inona ny zavatra nataonao ho an'ny firenenao inona nataonao ho an'le vahoaka malagasy mba ahafahanao mba miova rehefa hitan'ny vahoaka malagasy inona dalange ny vahoaka malagasy ary eo ny soraka ny vahoaka malagasy namina Mampatrika taloha ny vahoaka malagasy dia anaovana n'io démagogie etsero io dia tena mino ny vahoaka malagasy fa amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy efa matotra ara-politika satria nahoana efa tena mahay mandanjalanja mamakafaka hoe inona ny zavatra mety inona ny zavatra tsy mety inona ny tena ampandrosoana n'le firenena marina fa tsy dia hoe ny fanjakana ankehitriny ange tsy tonga lafatra fa kosa misy zavatra hoentin'le fitoram-panjakana ankehitriny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny fahampiainan'ny vahoaka malagasy zay ao anaty fahasahiranana marina zany ka eo indrindra mako no hojeren'ny vahoaka malagasy hoe na misy ny tsao etsy seroa satria lasa mahazo vahana le tsao eto Madagasikara ary zay no tokony hitandremana satria ny anjara andraikitry ny mpanao gazety dia manome vaovao feno somarina ho an'ny vahoaka malagasy ary mitaiza ihany koa ka misy ny ainao manjery sasatsasany dia tsy mijery an'izay zavatra zay fa dia hoe baikon'le patron fotsiny sy le hoe olona tompon'le station fotsiny dia miteniteny foana ka manjary manapozina n'le vahoaka malagasy ao anatin'le fanabeazana ka eo indrindra tokony hijeryntsika hoe inona zany ny anjara briky hoentsika amin'ny fampandrosoana firenena amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny fahampiainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao satria
miandrandra ny fahampandrosoana ny vahoaka malagasy valo amby roapolo tapitrisa na vahoaka any amin'ny miandaniny mpanohatra io na ny vahoaka miandany aty amin'ny fitoram-panjakana io a dia miandrandra fahampandrosoana ary miandrandra fanatsarana ny farim-piainany amin'izao fotoana izao zany ny zavatra tokony izy manoloana nyzany zavatra rehetrarehetra zany dia tokony nandintena ny mpanao politika malagasy hoe rehefa zavatra iankinan'ny ain dehibe ny firenena voninahim-pirenena io a dia tokony mba mangina ary ty teniko ty eto amin'ny fandaran'oka zava foana hoe compareo ny zavatra nataonao teo fony anao teo amin'ny fitondrana sy ny zavatra ataon'le fitondrana ankehitriny fa raha ohatra ianao tsy navita lavitra ny ataon'le fitoram-panjakana ankehitriny a dia tokony mba mipetrapetraka mba manaja teny fa tsy manao an'io polémika ereky ny anina rehetrarehetra io hoe tsy mendrika fa maninona moa Madagasikara ny tsy endrika tsy mendrika ny andray ny fivoriana tampony sadek zany voninahitra omen'ny firenena any ivelany atsika fa isika eto atanatiny iray a no ohatrany hoe malailay finosana ka zany tokony anovana ny toetsaina fanaovana politika eto Madagasikara namana mampatrika mbola ao anatin'izay resaka izay ihany tsy mitenen'le hoe fahombiazana sy ny karazany ny zavatra azo tenenina ny dia tsotra ty filoham-pirenena teo aloha ty dia nanana orinasa goavana ary tena nametraka mihitsy a tiako ny objectifany tamin'izany hoe anasosy anampy ny malagasy ary ampandroso amin'ny Madagasikara fa mifono zavatra tsy nety le izy satria resaka monopole mibetsaka dia hatramin'le mpandrarana velotaraina daholo tsy tafafantoka ntsony amin'ny sehatra fandarana zay atao satria nahoana zay atao tsy mety daholo zay atao tsy mety na ny rentabilité de bénéfice sy ny karazany zany dia betsaka ary moa ny société fahity nitsangana nienjehana ny concurrencena eo moa le abus de pouvoir hoe en tant que je suis zao dia niarany zavatra manahirana mihitsy le orinasa fantatry ny olona angamba zany tantara rehetra zany ary maromaro eo orinasa maromaro eo ino testé mpandrara niarany zany zavatra zany ary nampiteny rehetrarehetra voasainton'ny malagasy zany rehetrarehetra zany satria nahoana nalahelo koa ny malagasy satria tsy sisyotsony koa zany le malagasy afahany mba mandrara eny hatramina fandrarana madinika ataoko entre parenthèse kitaimenaka fandarana madinika ataoko entre parenthèse ny tany aminay vakilakatra ny ronono tsy mamenatra miteny an'izany any ampon'ny olona zany teboka mainty ngeza be mihitsy hoe fa ahoana fandantsika maka ny vakilakaratra zao manao ahoana ny zavatra misy tsy voamaika ary hoe faly olona ao fivelaran'ny fifaninanana mihitsy ary ny atao ao anatin'ny sehatra fandrarana samihafa ao anatin'izay faharoa manarakaraka an'izay anisan'ny zavatra anankiray mampanontany tenan'ny olo-pirenena hoe orinasa ngeza be ohatran'io maninona no avela bobongolo maninona no avela tsy miodina ary fantatry ny olona zany anaram-boninahitra ngeza be zany ex-président zany mana maizy azy zany fa maninona ny setriny de tsotra be fa makafakanany atsika misy zavatra tsy mety ao matoa tsy areninao ny orinasanao ray zay zay atao hoe anisan'ny nanana izy azy faharoa manarakaraka an'izay ny fifandraisanao iraisam-pirenena lasa maivana be eo amin'ny sehatra mifandrarana matoa ianao mivoaka divisity mafy be ohatran'izany ary fahatelo ny fifampitokisana amin'ny arabaritra sy ny fandrarana amin'ny any velany sy ny eto toerana azo eritseretina hoe ny tsilopilopy ka sarotra hoin'izy ireo ny ametraka fifampitokisana aminao ampandeha tsara ny orinasanao any zany le tsika ny ateboka hoentina ny olona ny misaina mijery an'izany mamantatra an'izany mandainga ianao tsy maraha mandalo andramo manelatra zao ve sisa ny faran'le tiko misy doberany mandeha fakeny misy onono any fa tena tenena hoe zao ve sisa na dia izay fotsiny mandeha ianao miaraka amin'ny olona mandeha moa ny tena manao investigation sy mandeha misy olona miaraka amin'ny tena ary ahoana ny faran'ty anyty dia ny problème eo koa le fizirizirina zay fatapoko fatapirenena ary anaovan'ny olona antso ny tsy fandoavana hetra tao anatin'le izy ka raha iteny ianao hoe doran'ny olona tamin'ny fotoanandro ohatran'izao salam'izao no firifiry mety ny orinasa doran'ny olona ka rehefa tonga ny assurance miverina amin'ny loany le orinasa manomboka zay maha orinasa azy manomboka amin'ny mampandrara azy miarina tsy kelikely indray arak'izay azony atao tsika tsiditra lalina hoe manana mpanohana izy arina manana mpanohana fa izy no ny demerdy fa lensana firitaona zay navela teo foana le izy nefa fa efa voaray ny assurance tamin'ireny za vao saiky teny mihitsy hoe ny assurance an'io de tena sahanay teny fa efa voaray ny assurance an'io hoe fa mivahiny actionnaire miaraka aminy asa apetrako zany ny fanontaniana eto hoe tsy te hiasa hiaraka aminy tsony ve sa nesorony zareo tsy hiara hiasa amin'ny zareo tsony ve asa zany izy daholo mbola fanontaniana zany apetraka tsika zany tazomindrery zany le assurance ka zay ao le problème fa io efa voaloha ka sao de hoe amin'ny médecine assurance non ndanareo manontany ndana manao investigation azo tenenina zany anontaniana fa efa voaray zany efa azo zany tokony hiarina le fa inona le antony de zay le hoe ny vahoaka raha raisina amin'ny maha kristiana de vahoaka an'Andriamanitra
za mba mahiten'ny baiboly kely ihany fa le toko sy andininy fotsiny tadidi hoe ataoko hitan'ny masonareo izy ny fijalian'ny anjaran'ny olona ny manohy azy zay satria raha ely ianao ny anambaka an'ireo vahoaka an'andriamanitra reo ho avy ny fotoana anankiray ampisehon'andriamanitra ny zavatra tena marina satria mahatonga amin'ny teny an'izany manko manamaha izy azy koa ny filoha teo aloha iny anivony zany fiangonana FJKM zany ary nampiteniny anarany tamin'ny fotoanandro teny anivony resaka fiangonana tsy mitsara ra-panahy fa ny hoe fijoroany manoloana amin'ny fiangonana niderako azy ary naharesy lahatra fa hoe olon'andriamanitra kristianina be sy ny sisa fa rehefa nijerena tokoa nitady fanatanterahana ny asa sy ny zavatra ataony ohatrany nampisalasala ihany moa ve nandeha araka ny sitrapon'andriamanitra ny fitantanana amin'ny firenena sy ny fitantanana ny orinasa mandraky tiany androany ka zany rehetra zany zavatra hoe ampahafantarintsika ao anatin'izao famakafakana zao satria nahoana betsaka mihitsy zany ny olona miresaka amin'ny tena hoe tady overepera tady overepera amin'ny resaka lainga sy ny tsaoafafy sy ny fanaratsiana sy ny fanenjehana sy ny an'le filoha-pirenena amin'izao fotoana kanefa rehefa midinihana dia za samy laza tsy ma ary samy teny eto amin'ny teokazavy ty hoe samy hafa mihitsy zany hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana na hoe président Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina na hoe président Andry Rajoelina tsy mitovy mihitsy tena olona samy hafa dia alao ny vahoaka malagasy no anapirofo an'le izy dia dio voapirofo angely izy raha pirofo kely fotsiny raisitsika nandeha ny teteza mita tsy sitrapon'ny président Andry Rajoelina neny nanitatra ny teteza mita fa le ady seza atao dia izy le tena mpanjaka mpiady seza sy ny midongo mivoaka miditra lava amin'le toerana sahala amin'izao sy mide zay mila mitana an'ity izy nitatra teo ihany le fotoana nandeha le fotoana na tsy manaiky raha tsy nahazo ny toerana tia ny tadiaviny daholo ny rehetrarehetra afa-tsy ny mouvance ratsiraka rery ihany mouvance ratsiraka zavatra ohatra zany vita ny teteza mita nisy ny nini dia tsy navelan'ny latsaka aloha izy anakiroa ny anakay tsy ny latsaka nanao ny fiomanany satria napana teny teny avoloha mihitsy ny tena tamin'izany ary tena hoe ranomaso avozona mihitsy hoe bon miverena ianao président dia ozy izy hoe mbola ho avy ahozy izy fa aloha iomana tsara fa tsy maintsy mandroso Madagasikara rehefa tonga izay fotoana izay raha sitrapon'Andriamanitra ny ahatonga antsika eo indray teniny zany rehefa nanao veloma izy tamin'izany fotoana zany dia niala teo tsy nylobava intsony fa nametraka fitokisana tamin'ny olona izay natolony hitatana ny tany sy ny firenena kanjo moa somary nanondrana ihany ny olona teo atao hola moa fa zay zava-misy ny fanahin'olona tsy azo nizaniza etoany dia rehefa zay fa rehefa tonga indray ny fotoana niverenany amin'izay afaka milatsaka afaka fidina tsara fidin'ny olona izy jereo tsara izy le crédibilité dia avy eo nisy indray ny fifidianana teo ny tsy tia azy sy manohatra azy ny zarazara ka raisy fotsiny hoe mofo-dopaina anankiray eto tsika telo mirahalahy mianaka mofo-dopaina anankiray zarazaraina telo tadio fa tsy tonga anankiray tsony ingany aminao iny tsy me efa tapany dia neny ihany efa tsy tapany tsony koa fa mbola latsaky ny tapa satria anankitelo tsika dia le mpanohatra ny zarazara sefiry mahafinaritra moa ny tenyle mpiantso amin'ny antso tabe sefiry nitatra lasa voza inona tsony zany no zarazarainao namany rava sy potika tanteraka zay ny azo ilazana azy dia io moaoaoa dia samy milaza amin'izao maha izy azy daholo fa mpanohatra dia mitondra fanehoan-kevitra makatsy makaroa kanefa fanehoan-kevitra makany amin'ny oro-tsaina fampitahorana tebiteby lava tsy misy mihitsy tombotsomba azo avy amin'le fanoherana na dia aport kely fotsiny ary ao anatin'le izy ho an'le vahoaka malaza donc zany tsy tafapetsaka ny sehatra ny fanoherana ny sasany moa efa avy minisitra izy dia tena tateliny tao ambavany masina zay teneniny sy rehefa tsy minisitra eo tsony izy ny naratsiny sy nanaovany teny mararimazo izy ka le filoha-pirenena io izy io raha mahita ihany koa fefarany ohatra zany daholo ny zavatra misy amin'izao fotoana crédibilité-na fifidianana nanao firisan-jatra ny crédibilité-ny teo anivony resaka député nanahoana lany ve sa tsy lany tsala am'izany zany daholo zany ny zavatra misy teto amintsika donc miverina le fifidianana nandeha indray le fifidianana landre mandeha indray le filoha-pirenena Andry Rajoelina koa izy za hoe tsy alova hoe akombona amin'izay mivavy tsy alova hoe miatrika ka rehefa nanao ny asa indray le filoha-pirenena nanao ny fampandrosoana rehetrarehetra zay tiana atao teto amin'ny tany sy ny firenena araky ny filana sy azahoana fankatoavana
eny hatramin'ny resaka famatsim-bola dia lazaina fa manao propagande ny 2028 dia tavinao atolo fotsiny zany io matahotra vahoaka ngio filoam-pirenena io za tena miteny anareo filoam-pirenena andra matahotra vahoaka io tena miteny an'izany matahotra ny vahoaka satria nahoana safidim-bahoaka io nanana vina io ary tsy maintsy manatanteraka ny vina zay nataony sy ny asa rehetrarehetra zay tanterahana zany ny olona mpitondra tadiavin'ny vahoaka malagasy ny olona miaino azy sy matahotra azy satria nahoana voapirofo amin'izay fotoana zay fa hoe manana ny asiny tokoa ny safidim-bahoaka manana ny asiny vahoaka malagasy zay le izy zay izy raha tena resahana ka ny zavatra misy am'izao io izy mitona rehefa manao zavatra propagande 2000 ny anao no maniny 2028 nao hoe fa aloha aloha izy iasa hain'ny olona foana miteny hoe tsy mety io na mety io na sala am'izao io hain'ny olona koa miteny hoe mela teo am'izay ianao na sala ary hain'ny olona koa mbola anao hoe aza miala aloha andaso aloha inona mionge misy formalité misy lalàna be da be rehefa ohatra ka te hoe ataon'ny olona hoe iverina hitondra indray io hoe mbola misy dingana maro samihafa io ampahafatana misy manko olona manademy fotsiny hoe tsy ekena ntsony araka lalam-panoena fa de mandaa ihany aza mody atala de aza mody fanina nareo mpanao politika vakio ny lalam-panorenana de vakio ny détail ny lalàna rehetrarehetra fa azo atao mametraka ny olona ndre mandeha indray raha izay ny tianareo tadiavina oka azava tsorina eto ny marina azo atao mamerina an'io mbola manohy mandahandray amin'ny alalan'inona procédure maro manara-dalàna oka azava ty resaka ty raha iresaka an'izay le procédure zay tsika namina mampatrika de zay mihitsy ngely izy tiako tanenina fotsiny hoe le procédure na ny fitondram-panjakana ankehitriny manao référendum na izy manao mandement amin'ny alalan'ireo parlement assemblée nationale sy ny sénat de afaka mitondra indray izy fa zany modin'ny mpanao politika faniny zany ary tsy lazainy any voaka malagasy raha iresaka tsika namina mampatrika le hoe namorona tokony Marc Ravalomanana tamin'izao fotoana zany niainga tamin'le hoe tiako hiarivo de navadika tiako Madagasikara io tiako Madagasikara io de mifono ny zavatra lalina de lalina fa tsy takatry ny voaka malagasy tianinga Marc Ravalomanana i Madagasikara satria be arena ary tiany ho azy rery io arena io zay le dikan'io ary le tenin'ny soratra masina zay nambababony ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana zany hoe aza matahotra fa meno fotsiny ihany tsy zay le tena tiany notenenina aza matahotra fa nkio raisina zay le tiany notenenina fa zany hoe izy hoe moa hiteny hoe mangidiny mangazony avoakatsika tena avoakatsika ohatr'izay le izy namina mampatrika ary zay le tiako tenenina hoe le zavatra zany ho an'le mpanao politika malagasy de zao raha tena homme d'état marina ianao ka rehefa tena mahalala ianao hoe misy tombontsoa ombonan'ny malagasy misy tombontsoa an'le firenena malagasy sy ny voaka malagasy le izy de tokony mangina ianao fa tsy ianao indray ny manala baraka tena hoe tsy mendrika ny Madagasikara ny andray an'le fionana tapiny sadika ka zay zany ny tsarana hoe tena homme d'état marina ve le olona za zany mahita hoe tsy ahita olona ohatran'izany filoratsiraka zany tsontsika namina mampatrika sy ny voaka malagasy tena homme d'état zany olona zany ary tena nijery ny hoe inona no tombontsoa eo ambonana ary ty tena iasymeko ty fa za tena samy teny fa raha tsy voaelingelina ny filoratsiraka tamin'ny fitondrana nataon'ireo le mpanao politika ireo tsy ohatr'izao tsony ny afarany Madagasikara tena sahako miteny an'izany na iza faly na iza tsy faly fa ny zavatra ataon'ireo le mpanao politika ireo zany de mazava ho azy tamin'ny tetezamita reo ankolafy Zafy Albert ny ankolafy Ravalomanana zany tena niady varotra tamin'ny fitiadavana seza de niara sosy tao daholy nomena CT nomena CST nampidina tao membre ny gouvernement nandritra ny 5 taona ny sosy tao daholy dina nefa ny zavatra nitranga tsisy fampantrona teto Madagasikara dia anono nefa tsy ministra tsony ianao rehefa tsy CST tsony ianao rehefa tsy CT tsony ianao de petahanao le filohan'ny Rajoelina nefa filohan'ny Rajoelina nefa nametraka anao teo zany pratika politika zany tompoko de pratika politika efa lany andro ary tena tokony efa ovana le fanaovana politika fa tsy mendrika ny vahoaka malagasy sy Madagasikara tsony zany fanaovana politika zany zay zany ny zavatra amaranako an'iny zavatra iny namina mampatrika sarotra dino tsy mandeha hoe nitenenao teo le hoe fitondrana Andriamatoa Amiral Didieratsiraka tena sarotra dino ary atao hoe tsisy nadimy azy fa kosa na inandray lesona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany hoe tena hainy zany nijeriny hoe misy zavatra tena tsara ho tohizana fa iza moa tsy vakivava ary tsy mam'izao fotoana milazany hoe tamin'ny andro Andratsiraka ngeny nisy fanamboarana université farany zany
fa zay fotsiny resaka tamin'ny fa zao ndray vao misy hitanao manana vision zany le filoham-pirenena Andry Rajoelina ary tiany le olo-pirenena le vision ananany satria nahoana misy lesona tsara ny raisina avy andy de mifahombiazana sy ny fanatanterahana azy ho tsaratsara kokoa amin'izao fotoana miampy zay vina efa hoentiny eo ahoana moa tsy azo fierté le filohantsika amin'izany ka zao nge izy namana mampatrika tadidio tsara ary be da be ny voaka malagasy tsy mahafantatra an'izany ny filohan'ny Rajoelina sy ny filoha Ratsiraka ane de mifampiresaka foana ary raha misy zavatra ataon'ny filohan'ny Rajoelina tiany ataony de maka hevitra izy any amin'ny filoha Ratsiraka ary ny filoha Ratsiraka amin'ny maray aman-dreny azy de mameno sosikevitra amin'ny filohan'ny Rajoelina azonao zay nge le tokony ataon'ireo le mpitondra mpanao politika teo aloha reo raha tena tia tanindrazana marina izy amin'ny sosikevitra le mpitondra ankehitriny ary marina nge fa tsy tonga lavatra le fitoram-panjakana fa dia omeo ny vahaolana hoe amin'ny mahampanohitra anareo dia tsy mety io araky ny hevitrareo fa ny hevitrareo zany hoe tia ny heverinay fa atsaratsara kokoa le firenena sy ny voaka malagasy zany le pratika politika de davina amin'izao fotoan'izao ary tadidio tsara fa natraminy hoe fotoana ora zay nahafatesan'ny filoha Ratsiraka andro amin'ny 10 alina mbola mifampiresaka par telefona ny filohan'ny Rajoelina sy ny filoha Ratsiraka zany hoe hita mihitsy zany hoe misy ray aman-dreny be mame sosikevitra n'le zanaka de le zanaka manatanteraka le sosikevitra hoetin'le ray aman-dreny de tsy mahagaga misy asa fampantroana hoetin'ny filohan'ny Rajoelina eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao zany nge le fanaovana politika de davy misy misy hoe efa tamin'ny andro Ratsiraka nahenona io naovana an'izao fa tsisy nanao le ary tadidio tsara namina mampatrika taorinan'ny filoha Philibert Tsiranana sy ny filoha Ratsiraka de nje taorina rehetrarehetra tany amin'ny Zafy Albera zany tany amin'ny Marc Ravalomanana tany amin'ny Hery Rajaonarimamy tsy mba nisy nanao hoe nanana vision tena à long terme hoe nanao fotodrafitrasa goavana ho an'ny firenena zany fa taty amin'ny filohan'ny Rajoelina zany vao nisy indray le izy ka zany ve tsy fampantroana ve zany ary fongeza be ao anatin'izany koa tsy ma le resaka assainissement rehefa namboatra zavatra raha tamin'izany eneny nampiarina ny resaka hoe ty amin'ny fanjakana de ty zao de tany mpanjakana tokony lamina kokoa satria efa tonga zany de tanterahana le asy efa mivangongo trano sy ny karazany lasa natao fitaovana indray le olona ara-politika ao anatin'le fedivana le hoe aza manaiky mihitsy nareo fa ohatra an'izao sala am'izao efa firy-taona nanajariana an'ity anina ohatra an'izao sala am'izao anatanterana le foto-dravitra de ino tena tsoriko raha izaho manokana mampamakavana de facteur de blocage anankiray tsy ahafahana manatanteraka zavatra anankiray kanefa ny zavatra nisy niezaka le filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny fandaminana maro samihafa de inony zany misy ireo nahazo tombotsoa rehefa nalaina le izy de amin'ny maha olombelona moa zany sy ny anina de hoe nisy ny dépense sy ny karazany de naverina ny dépense ny olona sy ny sisa sy ny marobola zay mety nisy de nitanterahana le fo mafy anemina manao an'izany ary fa ny sasany tam'izany ny zavatra misy de zao tsy magoy mibetsaka am'izay raikitra ny kolokolo meo an'izay zay fa tsy kitiana eo nareo meo an'izao zay fa tsy fa fampitahorana mety betsaka tam'izany hoe rehefa ohatra ka tsy anaiky an'izay izy amin'ny fahafantaranao miongotra teo nareo jereo le sehatra samy hafa misy ao anatin'le izy ty ma de zany rehetra zany hoe de ho andeha anadinon'ny olona ny filoham-pirenena io raha ny ady mafy ngeza be entiny mandraky ty nendroa mbola olombelona ihany io tsy tonga lafatra io ary mitondra firenena zany tsy mora ary tsy vitany hoe 10 taona zany 10 taona zany fa tena misy asa mitoy io tena hoe andehanana am'izany asa fampantroana ary zay natonga na santeny teto hoe raha tsy voaelingelina ny filoha Ratsiraka noho nataon'ireo mpanao politika zay mbola misy taranany sy mbola misy velona am'izao fotoan'izao amin'ny facteur de blocage tsy fampantroana Madagasikara io tsy ohatr'izao Madagasikara ka eo indrindra no nanaovana antsoavy ny mpanao politika hoe mandiny tena daholy zay mpanao politika mihevitena fa mpanao politika mandiny tena mba jereo am'izay le tombontsoan'ny firenena mba jereo am'izay le tombontsoam-bahoaka fa azany ny fitiavan-tenanareo fanangona karena fanaovana tantely hafa-drakotra ny arem-pirenena zany ke nataon'ireo mpanao politika ireo de tsy nahagaga tsy nandroso Madagasikara nahantra ny voaka malagasy ka zany tena zavatra tena tokony mandray lesona raha mandray lesona anke mpanao politika za tena miteny aminao tsotra be fotsiny raha za azo ohatrany hoe zany filoha teo aloha efa hitako fa be da be ny tombontsoa ho azon'ny Madagasikara amin'le fandraisana ny fiaonana tapany Sadek dia mangina fotsiny na mame sosikevitra amin'ny filohan'ny Rajoelina hoe zao atao zany ke le pratika politika de daviny fa tsy hoe ianao ndray manala baraka tena manana hoe tsy mendrika inandray teny pratika politika ianao mbola toy zay aza atao ho avy ny azo tarbi fa aza matahotra ny teny pratika politika
resaka hoe base tuliara zao efa tenenina zao hoe tombontsoa ho an'ny tuliara fanavotana ny tuliara sady fanavotana ny Madagasikara. Le olom-bofidy ao anatin'le olom-bofidy olona fidin'olona tao atuliara zany mazava ho azy no mametraka sakana sy problème ho an'le olona mifidy azy zay olona tokony isitraka tombotsoa am'le izy. Zava-doza amin'ny tany ige zany zay le toe-tsaina fotsiny zany tonga de hoe raisitsika amin'ny fomba tsotra hoe ohatra zany hoe zavatra efa hita zao fa misy tombotsoa io ny teknôlôjia efa mandroso sy moderne raha tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka teknôlôjia hafa mety misy amin'izao fotoana efa manome assurance amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa sy ny sisa mbola misy ihany ny sasany mitsipaka mamono an'le olom-pirenena ny tiako tenena amin'le mamono manambaka sy manorovoana an'le olom-pirenena ao aminy ihany ary ny tena tsy zakany saiko tsy ma de zao olom-bofidy vonona iara asa amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny mandahany no de mamosavy sy manome pozina tsy le tiako tenena tsy le pozina mama fa masa manambaka an'ireo olona mifidy azy ijerevan'iny ny tombotsoa manokana satria mahafantatra izy ange za tena mitenenareo mahafantatra izy ary hainy tsara le tombotsoa ao zay ny zavatra misy any de iny krevana problème be base fa raha ny tokony ho izy de za raha nga miteny mihitsy hoe demareo le base fa tadiavo mpon'ny tuliara le izy mahazava be namana mamdemareo satria ve anao tsy mahazo tombotsoa am'le fitrandrahana an'le arena de hoe tsy mety io zavatra io kanefa tadidio tsara de fampitahorana be mihitsy angery tsy mamile hoe mahafaty maninona tia veriko kely ho an'ny voaka malagasy tia namana mampatrika tamin'ny fitondran'ny Filoratsiraka efa vitan'ny Filoratsiraka évaluation daholo le grande mine rehetrarehetra ao fa tao anatin'ny fazy ny fitadiavana reo mpiara-miombina antoka izy de tsapany tamin'izany fotoana zany hoe tady anambaka reo firenena tandrefany teo zany aloha azavany resaka de najanony Filoratsiraka hoe aloha hijanona avelany arenanay eo olovain'ny taranaka faramantiana niditry ny ara-valimana nataony signaturan'ny QMM sy ny cobalt moramanga sy ny anina ohatrinona niditra tany amin'ny caisse d'état 1% 2% tsy fivarotana tanindrazana ve zany nefa atsika ny arena tadidio tsara namana mampatrika tadidio tsara fa za tena miteny fa tsy ny fanampiana avy any ivelany no ampandrosoanan'ny Madagasikara fa ny arenatsika eto ihany no ampandrosoanan'ny Madagasikara ary tokony hametraka structure mazavy tsika hitrandrahana ndreo arenatsika ireo ary mametraka condition tsika am'ireo le mpiara-miombina antoka mazava be zany am'izao fotoana zao araka ny teninao to hoe efa mivoatra ny zava-misy am'izao fotoana zao tsy ekena tsony zany hoe 1% 2% fa le système win-win gagnant farafaratsany zany 50-50 satria tsika ny tompony arena eto Madagasikara mba ahafahan'le vahoaka malagasy mba miarina ny farim-piainana androso Madagasikara raha sitraka koa namana mampatrika alohan'ny andraisana ny any mba hiresaka géopolitika kely international mandeha be n'izy vitivity fotsiny tsy misy tserateratsiaritra kely de miditra ianao rehefa aveo miresaka ny géopolitika sy ny SADC mazava ho azy amaranantsika zay fa makafakana zay de metsika sehatra mpiaino rehefa aveo satria manko ato mahatonga ny SMS hoe mba toizo kely ihany lefa makafakana fa mahaliana oza zareo de tsy hoe toizana fa misy fotoana ny daholo koa zavadrehetra tserateratsiaritra fotsiny anisan'ny resabe tsy amin'ny mampanao gazety atsika no resahana tamin'ny sionisy tamin'iny herinandro laseny hoe manambany mpanao gazety ny mpanao politika sy ny sisa ny zavatra tiana mariana ao anatin'le izy de zao ny eugema moa de mitsangana isorana azy koa miteny hoe azambanina ny mpanao gazety fa ny zavatra patsiaivina de zao ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina de tsy manambanina manaratsy mpanao gazety velively zay kosa fa tsy ilozany zay zavatra hoe mety misy miseho ray roa telo any ka mety manavitoana mpanao gazety aza atao mataitra zany fa ohatran'ny zavatra rehetra matezitra ny rehetrarehetra ihany zay mahatonga anay mpanao gazety miteny fa saha kosa miteto fa raha fitondrana Andry Rajoelina tsy manaratsy ary tsy manao tsinitsinina mpanao gazety zany zay kosa aloha de tenenina isoran'ireo manam-panahy ao anatin'izany rehetrarehetra mahafantatra ary ny filoham-pirenena mihitsy ary ny teny hoe avy anao mpanao gazety hiasa malalaka tety ny isy resadresaka indraindray salam'izany hoe atao anatin'ny
makavakana hoe rehefa ny ao anaty ny tenin'ny mpanao gazety misy miaka-peo ny sasany misy tezitra misy tsy faly aminay mihitsy indraindray zay tsy manaratsy hoe zay tsy manevateva olona tsy any mihitsy ny resaka fa milaza ny zava-misy rehetrarehetra ka matoa zany ianao somary tezitra ao anatin'le zavatra hitinay de voaprofo zany fa misy zavatra hitanay le izy okazava resaka de tsy maintsy teneninay fa zay kosa tsy andeha afaka ny anafina an'izany na andeha anolo-bato mafana an'le filoham-pirenena satria mpanao gazety nge miasa ho an'ny mpitondra sy miasa ho an'ny mpanao politika balizy ho an'ny mpitondra zay balizy ho an'ny mpitondra donc zany ahoana ny tsy ampahafantarina azy ny zavatra tsy mety fa ampahafantarina azy ampanajana sy ampahendrena ary zay indrindra ary angamba mety mbola anisan'ny nampiteny ny filoham-pirenena hoe avelao mpanao gazety hiasa malalaka ka momba an'iny zany de zay hoe sendra ny zavatra ohatrany hoe fifandirana sy ny karazany de misy ny alahelo ny sasany tao anatin'izy fa okotsika tsy ho voarebireby ny hevitra mandeha any amitsiziny hoe mpanao gazety de ankalainy ny fitondram-panjakana tsy misy mihitsy zany tsy misy mpanao gazety ankalainy ny fitondram-panjakana ary aza eritreretina kory hoe ato miviva zay miasa de hoe tsy maintsy zay ny teny mampatrika no dana manatony no an'ireo rehetrarehetra reo fa tsisy mankala zany ny mpanao gazety fa raha ohatra anaovanao teny tsy tsaroana sy teny tsy voahevitra kosa izy ohatra ny olo rehetra mba manana ny foamam-panahiny any mety tezitra mety hosorena ao anatin'ny teny tsy voampina mety mivoaka de zay ny mahatonga anazy mba miteny okazavy ty resaka ty tsetratsetratsiaritra aka faingotsika ndao tsy mba entonay eo amin'ny resaka iraisam-pirenena ny géopolitique sy ny resaka hoe SADC farany de andray mpiantotra ia raha iresaka ny géopolitique internationale ntsika am'izao fotoana zao namana mampatrika de tena mampivarahotsana ny zava-misy maneran-tany am'izao fotoana zao ary mivavaka mafy tsika amin'Andriamanitra mba tsy ho tonga zany 3e guerre mondiale zany ny zava-misy zany am'izao fotoana zao de hoe mahatsapa ny firenena andalam-pandrosoana hoe firenena mahantra fa nozanahana ary de avy eo nozanahana amin'ny endriny vaovao ary ny tsetsafina mihitsy hatramin'izay dia misy firenena ao anatin'le mivondrona ao anatin'le BRICS ao ny Rosianina ao ny Indianina ao ny Sinoa be da be mahatsapa zany ndreo am'izao fotoana zao fa tsy mety tsony le domination ataon'ireo tandrefan'ireo raha ilazan'le tandrefana dia ny européana zany sy ny amerikanina zay le zavatra anina ary reo hatramin'izay no impérialiste teto ambonin'ny tany ary efa nifakafakaitsika foana teto amin'ny fandaroagazava hoe reo olon'ireo tompoko dia manao politika maloto le politika maloto de hoe tedaviny ianao tsy faly izy amin'ny androsonao zany mihitsy fa hoe hiakindoha amin'ny mandrakariva ianao zany hoe dépendant amin'ny foana zany ianao kanefa ny arenanao no tsetsafina nampangaina foana zany reo le firenena voazanaka firenena mahantra am'izao fotoana zao reo nataon'ireo tandrefan'ireo am'izao fotoana zao dia mijoro ny filoha Rosianina Vladimir Poutine sy ny filoha Sinoa de hoe nampitandrina izy reo le firenena tandrefana ny filoha amerikanina ny filoha frantsay sy ireo europeana reo hoe ajanony amin'izay ny fanampankanareo ny firenena mahantra hatramin'izay satria endriky ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao reny zavatra iny satria ny arenan'ireo olon'ireo no ny velomanareo satria mariny zany zavatra zany ny zava-misy zany eto ambonin'ny tany am'izao fotoana zao namina mampatrika de hoe miambo ny firenena tandrefana ny europeanina sy ny amerikanina hoe miaraka amin'ny Israely hoe zareo ny tompon'izany demokrasia izy no miara amin'izany droit de l'homme zany kanefa ny zava-misy raha iresaka fotsiny tsika ny ady ao Palestine hidarika bomba isan'andro san'andro ao Gaza io dia ny vahoaka tsy manatsiny no maty ny hôpitaly ve ny daroanao bomba ny toeram-pianarana ve ny daroanao bomba génocide ny zava-misy ao Gaza io am'izao fotoana zao kanefa reo firenena tandrefandreo de miambo hoe izy ny tompon'ny droit de l'homme izy ny tompon'ny demokrasia de aiza zany ny fitsarana iraisam-pirenena fitsarana lahe am'ireo le mpitondra europeanina sy ny mpitondra tandrefandreo tokony tsaraina zany reo amin'ny fitsarana iraisam-pirenena satria tsy manaja ny zon'olombelona ary nanambaka ny firenena mahantra hatramin'izay ary ny zavatra tsara ny namana mampatrika de hoe efa tonga saina ny mpitondra afrikanina marobe am'izao fotoana zao ary nandroka ndreo firenena tandrefandreo eto Afrika raha tsy laza fotsiny any Burkina Faso Mali Niger am'izao fotoana zao zany de amivondron'ireo firenen'ireo tsy ampiasa tsony ny vola franc CFA satria vola panjanahany zany fa amorona vola iraisan'ireo mba afahany mivoatra ampiodina ny toekaren'ireo fa tsy anaiky tsony bakon'ireo tandrefandreo tsony satria ny zava-misy anke hatramin'izay
namana mampatrika de hoe iarovandrareo an'ny tompontsoany a taty Afrika dia rehefa tsy mpitondra manaiky baikony de ahongana le mpitondra satria miaro an'le tompontsoany izy satria reo firenena vaventy reo zany am'izao fotoana zao tsy manana akora fototra tsony reo anodinana ndreo le indostrie vavety any amin'reo fa tsy maintsy aty am'le firenena manitra izy a maka an'le matière première na akora fototra ozytsika dia mitady ny fomba rehetrarehetra zany izy ireo mba hoe anambakana an'le firenena foana hatramin'izay de am'izao fotoana zao zany mijoro ny mpitondra afrikanina ary tonga saina mpitondra afrikanina hoe tsy ilaina tsony reo firenena talefan'ireo fa reo ny tena nanjanaka impérialiste teto ambonin'ny tany fa nitodi-do kosa reo firenena reo mpitondra afrikanina any amin'le vondrana BRICS zay tena hoe mametraka ihany koa araka le nitenentsika teo hoe raha misy arena trandrahana amin'ny firenena anankiray dia apetraka tsara fotsiny ny condition hoe io misy arena trandrahana zao zany ny condition anay tompon'le arena dia mitrandraka le ana zany hoe eo amin'le système win-win zany na hoe gagnant-gagnant 50-50 mitody miverina am'izay zany zao le firenena afrikanina am'izao fotoana zao ka eo indrindrotsika momba n'le adiny Israely sy ny iranianina ihany koa satria ny amerikanina sy ny tandrefana dia manampy ny israelianina kanefa ny israelianina koa dia tsy manaja ny zon'olombelona zay miambo ihany koa fa tompony droit de l'homme nefa tsy manaja ny zon'olombelona dia eo anatrehan'izany zany dia efa mirangaranga ny fitaovam-piadiana mahery vaika am'izao fotoan'izao ary nampitandrina mihitsy ny filorosianina Vladimir Poutine hoe aza manao fetsika hafahafa nareo le amerikanina sy nareo israelianina sy reo le européanina reo fa ho avy zay amin'ny angatsony arina raha zay ny diadavinareo ka zay zany ny zava-misy am'izao fotoan'izao zany hoe efa miova mihitsy le donne zany amin'ny géopolitique internationale am'izao fotoan'izao ka tokony ho tonga saina zany ny mpitondra afrikanina manomboka zao hoe aiza tokoa zany le mpiara-miombona antoka tena hitondra fampandrosoana marina ary anatsara n'le fari-piainan'le vahoaka ao amin'le firenena zay anaovana n'le projet am'izao fotoan'izao ary tokony ho mafy koa ny mpitondra afrikanina hoe mametraka le condition diadavina fa tsy manaika bodon'ireo le firenena européanina sy ny firenena talefan'ireo zay fotsiny ngamba ny tiako hitondrana namana mampatrika fa alonga mba hiditra ny mpiaino mba ahafahana mba tena hoe miain'ny hevitrareo satria ny hevitrareo olon'ireo koa dia arena be satria manany hevon'ireo satria ireo olon'ireo eny anivon'ny fotony eny mahita hoe inona ny zava-misy marina eny anivon'ny fotony eny dia tsara mba hoenotsika ny hevitry ny mpanaraka ny fandarana okazava amin'izao atoandro zao 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 Arni 032 91 901 20 032 91 901 20 raisina avy hatrany herinaritra voalohany mba fezitsika roa minitra mba fezina roa minitra eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko de mirabanareo ao amin'ny okazao de arabaina koa aloha fa sambasamba mba tafisika amin'ny fangarana ity de mala mirabanareo telo miralahy rostidio ny tenako am'izao de miraba ny vahoaka malagasy any koa manerana amin'ny Madagasikara izy fa rehefa naraka ny okazao tsara ary mahafinaritra mihitsy rehefa makafakana na rosonareo teo satria mahafinaritra ary mahavilim-bolo tokoa raha ny filazanareo ny zava-misy rehetra mikasika rehetra amin'ny tanindrazy atsika fa ny tiako mba tenenina kely dia mampahagaga hatramin'izay dia momba ny mpanohatra le azy raha ohatra ka fotsifotsy zao ny zavatra hita de fahan'izy ireo milaza fa maintimainty io ary itikitiany fa mainty io fa nefa maso mijery fa fotsifotsy io zavatra io olona rehetra mahafantatra fa fotsifotsy io fa le azy de mainty azy ny fantany zay aloha voalohany indrindra faharoa manarakaraka zany dia mazava tsara mihitsy ny filazanareo momba ny anaovana ny fivorian'ny sadreky eto Madagasikara fa dia mitondra tombontsoa ho an'ireo mpandraharaha rehetrarehetra satria hitatsika tamin'ny andron'ny Ravalomanana teo aloha fa miarana hitsika fa tamin'ny androny raha mijery fotsiny ohatra hoe mpandraharaha momba ny aorsa ohatra io no tena hita azy labay ireo hoe amin'ireny
avao mijery tsy afatsy ny yaourt ko fa raha misy yaourt hafa eo asory tonga dia asoriny eo ka noho izany dia lazaina antsika mpandrarano mba ny yaourt aloha zany aloha mba tenentsika mifalitsika fa raha miditra amin'ny mpivarotsika zao irina karazana yaourt be da be eo fa ny tiko tsy misy tsony zany efa andrarana amin'ny raisam-pirenena mihitsy zany araka ny famakafakana nataonareo teo dia tsy manjary tsony ary tsy hita za manafona am'izany fa tsy ahita mangirana tsony mihitsy izy momba an'io amin'ny fandarana am'izany momba ny resaka tiko zao na amin'igny kara miarana latsika tamin'ireny fotoana ireny fa nampalailany any nahazo any fa ely nampalahelo reny resaka mpandarana efa zany zay faharoa nefa na zany na zany za tsy manao an'le hoe na de fotsy aloha de atao hoe mainty fa misy ihany aloha mba tsikan'ny ravalomany ohatra resy zany raha mandray ohatra fotsiny zao ohatra hoe ny lalana makany bigo na iny anosy be iny de tamin'ny andro moa nanaovana an'ireny ka ary fantatra tsara fa nakany bigo tsika tamin'iny anatin'ny tapabola na tamin'ny lalana taloha zany tenenina de tapabola na rotokom-bola na ray volona vao tonga tany bigo fa mba namboary ny lalana fa ny antony dia mba isosy satria mafana be any bigo dia amin'ny fandarana amin'ny yaourt tokana nanjaka teto Madagasikara dia natao ilany fahadisy fezintsika roa minitra hatrany sorany ianao tamin'ny fanehoan-kevitra to miarabanao tompoko miarabanao mampatrika dia miaraba dia miaraba tenenina zany mampatrika za moa saika istatotokapy dia resaka mpanao gari Andriamato filoana teny rapiloana teny mirato-olona zafa tena aiza ho izy amin'ireny moa le atao hoe fanambany raha ohatranao velo teny azanako ivereny no mianatsy andana mianatsy fanambanina fe zany ahoana no nataon'ny ara-valomana tamin'izy mitondra teo manambany généralina reny manao ena généralina reny za vele teo fanambany fa le olavitry ny mpanao gazety eto azavadona ny malagasy ke hita nianatra toanareo za mpanetitena ny tenena rehefa nyteny eo zanaka mandro ny filaminana za koa mba nanao aramansio inera teneniko anao tady fa manao kombay ianao rehefa misy zavasaka tsirinety reny mbola mianatra tsara ianao fa mbola mianatra dia zavatra eza ho izy am'izay fanambany lava be le izy mpanao gazety reny raha tsisy pikely dia inona zany ampisinareo raha tsy ienanareo vahoty mpanao gazety amin'ny atsiva sy le olavy mpanao gazety eny fandarana ary za tena maranana le olavy mpanao gazety aza atao azany sy misy olona ohatra tena noana fitondrana foana ve ataonareo vina ohatra le misy mpanao gazety nefa amiteniteny foana ohatran'izay le olavy mpanao gazety tsy anaovanao fa manina manao tetena ohatra zany angao dady le malagasy tena mampitandrina an'le olavy mpanao gazety inao raha mampiolavy mpanao gazety rehefa hiaraka andavalomana indana tonga miaraka ana fa raha reny mpanao ikevitra ataonao reny mahafatsay reny zay tsy bady okory hainy vahoaka hay mitondra foana manatana vahoaka na tsisy mpanao gazety oka azava resaka ohatra fotony any aminay any ny tanàna anay nge rehefa iona amina tanyfotsy iona amina commune ranonambavoatra hainy tonga dia mamory olona fa manino ianao no laza ary tiaka bobo matiaky ianao ngamo tiaky ianao forsena nga sy morsenao ianao za manao zavatra anaty le mpanao gazety anankiray le vao amin'ny aty ohatrany tonga dia manitsinitsy any général tsy mahafaly anay reny mahatevinao izy any rety généralina ohatra matoa izy napetraka amiraneo ro matoa de marona mihotraka an'io io fatany faniaro azy arana izy zany kitianareo fa zakanareo le sabeky izay maranareo manao tonga dia fantatra iny tenareo ratany izay miaroaro fanjakana zay dia mody ananina ohatr'izao to azo ahoany tena tonga gasikara resaka tamin'ny filopirenena reny mpanao gazety vereny sa afatra olole lavy mpanao gazety tonga dia manapisy inao andavalomana dia ampy zay kaza manao tena ohatr'izany fa za dia manoana zato isanjato eninadematao général satria misy mpanao gazety ampifahalalany fa tsy ampifahendrena tsy mahifezaneny taratseny fiarahamonina izy ho izy amin'ireny taratseny fiarahamonina ary afatra olole olavy mpanao gazety ianao tsy ranalakely mampatrika fa mahatisitra anazy zavatra nytenenao amina mahazotisitra fa tsy manety fa tsy mety aminay reny zay vahoaka malagasy no iananareo zay inona zany mampanao gazety anareo atan'izay tokotisa mpanao gazety ambavoatrany tonamina inona mandoso andro zavita sona betsaka ianao raisitsika vetrany antso manaraka miraba tompoko allo mirabanao tompoko miarahabanao Patrick ni miarahaba ni monsieur si machine technicienne allo allo tutapaka fangaro allo yento allo
miaraba male mamevonatra tima mamevonatra mamy sy ny ekipa rehetra aminao kazava jery sadeka no apetraka eto fa tsy resaka zavatra fa amin'izao le mpanoto reo mpanenay fantatra de tsotra amindreo tsy maintsy miteny fa mpanoto na manjary na tsy manjary reto apetraka i tena manaraka mihitsy zay zava-misy reto martam kitatany sareo ao ry Alain Demsis ry Paraina Auguste ry Siteny ry Ajo ry Vrakotovao Ralso Rosé sisisisisisy manakolazaina daholo ao ny resaka ny sety miboinina zavatra tsotra andesanay tsy adala ny premier ministre matoky azy zay ary mahafantatra ny zavatra petraka fa nareo le FBI tonga eto amin'ny tanàna raha mbola nandalo tao amin'ny ministre ny affaires étrangères ny lazo hoe tonga eto zay anao zavatra nandehananay akaty ny zavatra petraka de zao tsy mariny zany tsy nanafatra ny premier ministre rehefa premier ministre nareo de manaova an'izany fa am'izay aloha fantatray am'izao de zao manana fanjakana Madagasikara manana maizy azy de mametraka amin'ny fandaminana rehetra izy amin'ny mahafanjakana azy faharoa ho anandea matao tamin'maty matao mandadanareo andananao le vasonoe le taratasy makany amin'ny sadeka mitory sy milaza fa tsy mety zao fandraisana an'izao fivoriana atao eto zao ny zavatra tiako tenenina aminao ry Tom de tsotra de rehefa tongeo anao de amboary amin'ny hevitranao le zavatra atao fa am'izao zavatra zao aloha roapolo taona nitsakana zany sadeka zany iny some fa 5 atao tena napetraka mihitsy ny filoham-pirenena hoe noho ny fahaizanao mitatana sy mandrindra amin'ny Madagasikara menanao ny fitantanana amin'izao fotoana zao tsy fifidianana taty Madagasikara ngena metraka an'io fa zareo filoham-pirenena 9 taona fa ampijery mena amin'ny Madagasikara ty zavatra ty fa ty olona ty mety amin'izao fotoana zao hitakana an'io na rariny ny ambava fony amin'rehefa ladiadina nataonao teo namana tsy izy rery nanjaka tokana tamin'io taloha ny société napetrany tao anatiny hoe amin'izao fotoana zao izy manao rapport any hoe tsy mety de gagy ianao tsy manahita an'izany hoe tonga ny arangany tantara amin'ny volana tany tonga de namatona atao ministère ny affaires étrangères félicité ministre hoe misotranao madame ministre fa tena mipetrapetraka amin'ny fandaminanao ny fandraisana ny ty some fa 5 orangateny danaka tamin'izany le rangany torina etika tany mihitsy no nisotra arakasitraka ny fametrapetrana ny zavatra efa nisokafana fitantanana ny sadeka eto Madagasikara rehefa tonga amin'ny fitondrana ho anareo de ataovy amin'ny hevitra reo le izy be de ry Paraina Auguste zany ohatra mbola manenina sy ohatra mbola mieritreritra hoe za ty ambassadeur tsy ambassadeur tsony anao maty ahoana ny tenenanao hoe monsieur le président za mikabary ohatra zao anao fa ohatra zao tenenina fa ianao nga le président fa tsy izy ohatra ngady ianao mahinao zany raha vo miteny zao anao de mety ohatra zao mifijery tena mianao azy fa ianao de ohatra hoe olo anaty fanjakana nefa olo mpanohatra fanjakana ny zavatra tia napetraka monsieur Paraina Auguste tsotra zay no miteny anao zay mpanohatra filoham-pirenena manao hoe tsy mila toronao hevitra io fa manana ny fahaizany io matoy eken'izao tontolo zao fa metrapetrana COI sadety orangate rehefa tonga nareo mba ataovy zany de mba ho hitanay fa ny zavatra fantatra aloha mipetraka teto de zao miazakazaka Madagasikara fantatry zao tontolo zao fantatry zao tontolo zao ary misokatra eran'izao tontolo zao mifijery fa manamaizy azy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao ianareo tsy tia zavatra fantatra iny tsy fitiavanareo azy olombelona zay tsy fitiavanareo azy fa tsy fitantanana fa raha fitantanana tsy vitanareo fa noho izy hoe Andry Rajoelina ny tsy fitiavanareo azy le Andry Rajoelina fa raha fitantanana tsy maharesiny io nareo fa fantatray de tsotra la marche en avant 2028 mbola préparenay ny toerana satria zao zavatra petraka ny sadeka amintsika zao de mametraka nireo rehetrarehetra ao anatin'ny Madagasikara zay ray fo ray saina sy ray fijery amin'ny Madagasikara mandroso zao zavatra atao zao fa tsy memotra sodrandrindra mamy sodrandrindra tima mame vonatra anao tima faly maheno anao toy izy ny zavatra ataotsika fa mandroso zao sodrandrindra rizy mitala so navetsaka ianao de bakasitraka raha izytsika rehetra ny antso manaraka miaraba tompoko miarabanao namana mampatrika de miaraba tima mifotran'ny namana daday teneny tsara momba ny sadeka kanao nanena raha mpanohatra pakalo reo tsona fa fantoniny teo fa de zao tsy mahalala menatra ve le olona reo rehefa misy ange fivoriana iraisam-pirenena ohatry reny atao reo tokony atapoka daholo aloha tsy fifakazahoana hevitra amin'ny politika tambatra ho ray aloha satria voninahitra ho an'ny malagasy azy ho an'le firenena le izy voninahitra ho atsika nge zany hoe atao eto fivoriana sadeka tsy vita zay koa mbola hoe le filohatsika zay fidimba aoka no mako filohan'le sadeka apetraka ho filoha de mifivoriana COI de tsy mahalala menatra ve le olona manina raha janona mihitsy aloha ny resaka tsy fifakazahoan-kevitra fa le vahoaka malagasy le tandrazana aloha mijery hoe vita fivoriana ana alefa indray ny any fa de tena olona tsy mahalala menatra de mahavita mihitsy mandefa taratasy any amin'le sadeka hoe tsy mendrika indray firenena nge no alaina baraka ve
tsy mendrika andrayany sy mala Madagasikara Andriamanitra nefa le olona nanao le taratasy izy napiditra le fikambanana SADC ary efa filoham-pirenena tsy vita an'izany ato fa tamin'izy filoha dia tsy nalo eto rangahy io hatramin'izao tsy nanao sy nimity izy tamirotaka filoham-pirenena tamin'le 211 bis fa hoe anao anio aloako nefa tsy nalo filoha dia zany dia mahavita amin'ny teny any manala baraka mivoaka malagasy sy ny firenena hoe tsy mendrika andrayany Madagasikara tena ho karanga efa tena mahasafa ohatra loatra le fankalana dia miteniteny foana manala baraka amin'ny firenena ohatra hoe tokantrano anao no alainao baraka ny ivelany any tena oka namana mampasy tena marina efa tena miteniteny foana rehefa dia misaotra antsika mpiainy dia misaotra nareo amin'ny diva amin'io kaza saona betsaka ianao dia makasitraka raisitsika avetrany ny antso manaraka eny tompoko mirabanao miraba tompo mira le radio azafady matampoanga bateno siala ihany ohatrany mampalahelo be zany le toetsaindra zay mba tiako tenenina olo-tsotra manano teny zareo zany ohatrany hoe anendrika ny andriamatofolo foana tsy mba misy sosikevitra tongandraity ny SADC moa dia reo hainao mandeha ravavy sasany reo moa dia zary makalohany zany mijeren'le zany hoe ny tena zany manana curiosité any hoe inona indray no teneniny fa tena mijeren'ny fitarainy autiste zany mijeren'reto firaisamonim-pirenena eto mba misy mihevitra kely zany ty ho an'ny fiarahamoniteny misy vonitsangana indray mantsony ka zao zany zavatra mba tiana io tenenina zay vahoaka mino fa ny vahoaka madinika rehetrarehetra momba n'izay teniko zay daholo hoe mba inona tamin'le filazananay ho mahantra moa zany mba nanampian'le firaisamonim-pirenena anay hitarihana foana n'izao rehetrarehetra zao ohatrany hoe tsy mampaly an'zareo le dian'le SADC zany dia ohatrany hoe lozolozona na mpiororonana vahoaka madinika mba miangazy zany izahay mba aleo re le izy mba andeha fa zay zany dia mahita fa hoe na manantraraka ny filazany zareo ary zahay dia tena ny fiainanay izahay ihany tsy kadony fiainana akorony fa ny fiainanay zay no mitady dia eo zany le plaza mety lanofahana izy taparavany aminao le izy sorany ianao tao anatin'izay faneo-kevitra zay eny tompoko raisitsika ny antso manaraka miraba tompoko mirabanao tompoko allo eny tompoko zavatra hita foana zao zany efa tsy mahataika voaka kory miara-fitanahin'io mpanomboka reo satria ihany no atava eo efa teo avy reo rihazo ry roland fa ino reo io miasaika natao tamy teo dia manino izy azao tafatady eo nefa ilana azy tony hoe taony voaka ho dia ngazy asika ny vahoaka no anisero natao dia vena zareo dia manovanarefitampampiasana izay mihitsy zavatra isefa tokony reo hoe zay mahatao an'le olona fa olona manoana famapana izay manao andeha ny firahapirenena soana betsaka ianao dia makasitraka to ndasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko mirabanao tompoko miaraba namana mampatarika miaraba ny tsina dia miaraba ny teknisiany miaraba ny teny rehetra manerana Madagasikara miteny ray ny tambanivohitra namana mampatarika avy petapetapetsa komina Mbobasambay tsy mahagaga ny mpanohatra satria misy boky vakiny zareo ny jerevy tsara fa niasa mafy reo sety zorsosety ray maraina ray atandro ray arivo dia voasoratra ao anatin'io boky io ny tansan'ireo maraina ataondro arivo boky io boky nisoratany Edouard Tobelera ho an'ny fomba azy andiny fafito ka tamin'ny fafito amin'ny fitopolo voalaza ao anatin'io hoe fanakorontanana fanendrehana fankalana ny fankalana ny tena lehibe indrindra amin'zareo voasoratra ao anatin'io boky io ka ny fomba ny fitondrana zany vao mahainao andreo am'teny dia efa mahitsendreo hoe boky mibelera indray vakindreo tsy misy ny olona rehefa manao fivoriana na ohatra hoe misy zavatra atao dia maka ny teny anaty baiboly ohatra hoe masonda Matio na ohatra hoe masonda Joany fa ny anazy dia boky mibelera mba jereo misaina tsy miangatra zavatra tenenindreo atoandro arivo fa tsy miova mihitsy fa dia io ihany satria niteneniny alatsinaina verina amin'ny alatsinainy manaraka dia izay mahatonga ny miteny hoe izay indray boky mibelera fa mandeha nisoratany Edouard io boky io ajaniko io ny amin'iny namana mampatarika fa
resaka kely mahafasika mpanao gazety. Le io le mahafandritra le hoe ateneran-doly le OGM io misy fotoana ny filohan'ny ateneran-doly mianjehana fatatra. Ny tekitenenina sy ny zavatra hitana izany dia zao anisan'ny tena olona atahoran'ny mpanohatra ny andriamatoa filohan'ny ateneran-doly ny jeneraly Fisara Valmanana satria fantatry ny jeneraly Fisara Valmanana tsy mijery ny tetsikadin'ireo mpanohatra ireo. Manam-pahaizana momba ny fitandrona filaminana mo jeneraly ary efa hita ny fahafehezana izany teto dia izay no mahatonga ny fafandrohitana resaka ny fahitana anazy. Karaha vao miteny ny jeneraly Fisara Valmanana mitsangana volindoha mpanohatra dia tsetson izany ny tena fandehany misy fandrohitana ve fa raha fomba fijerina azy fotsiny aloha tsy dia nisy hoe valy teny boribory dia io koa zao madamo Lalatiana jereo tia eto fa anontoka indray fanendrena azy satria maneho hevitra ireo olo ireo zany anisany mampiorikotika amin'ny mpanohatra raha vao maneho hevitra dia rohitana daholo tianao rohitana fa zao le izy manga tsy mety masaka mitsambina andady efa tapaka ny tongotra tongolony Egypta tsy vita tsony mostanina be le lafina tompoko efa leonareo vahoaka ary mpanohatra sotra betsaka mampatrika. Soana betsaka ianao dia bakasitraka resitsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Ino tompoko? Allo? Mirabanao tompoko? Ya, miraba tsika olona tsara rehetra mamerimberina ny tamin'ny andron'ny amiral ny Namalatsimo fa zay masy mpalohana ny amiral tamin'izany dia lazainy zalafa hoe milelaka tsisy milelaka ny amiral hatrany mizafokely zapindoliky amitegna mba le lafiny rangahy io dodolo izy miseho mampalahelo moa efa lakanodimandry izy fa zana hita araky ny teneny tsima teo raha ohatra ka tsy niogana teo tsy nidorany zalahy tsoka avao zay tao amin'ny tsoka avao raha tsy nidorany zalahy iny mbola teo pomban'ny amiral ary hafa be fandehan'ny tantara vaovao fa vita moa atao akory fa teny amin'ny filoham-pirenena violent be reto mpanohitry reto le pomban'ny Ravalmanana tiako teneny dorany zalahy tsoka avao ka tokony jeren'ny président Rajoelina ihany reto mpanao gazety reto mpanao mpandarany reto fa tena tahorako rehefa tsy hitany zalahy mihitsy dia anaovana lizy dia azonao raka mba tiako teneny resaka sécurité resaka araboly na déplacement reo resaka BDB zany tokony hanapin'ny fitondrana azy fa tsy mandehandeha ho azy io fa za efa tao amintsoka avao fantary tsara zany zavatra zany fa marana koa zay ngamba dia zao hoe ity le resahana teo hoe efa nisy ultimatum nataon'ny Poutine, président Poutine na Rusiana asa hoe inona mety iseho fa za mahita efa anoany le efa teneko ihany le hoe roa andro zavatra anankitelo anankiroa no atenaiko no efa nekeny efa vita an'ity mpitondro ty hoe vitany nanery le remède traditionnel amélioré tamin'ny andro Covid nampiasainy fa tsy le fatifatina vaccine tsy mahasitany iny fa le atsika ny nampiasaina dia nahasitany nefa hoe tsy mahazo ampiasaina remède traditionnel amélioré faharoa manarakarak'izay efa vita ty fitondrany ty ny manohitra le efa misy banque mondiale amle resaka famokarana ataon'ny jirama efa mamokatra angovo zao ny jirama ka manatelo efa telo io fa mbola tsy teneny na olo izy rehefa fantatsika rehetra le izy fa hoe ho vita ty président ty hoe aneren'le olona ka atonga atsika ho tompona andraikitra ka andehanao resaka rétrocession ho vita ve sa tsy ho vita fa dia miandro moa fa za mbola tsy tonga le fotoana dia manateny dia tsika olona tsara rehetra manohana azy fa aloha le olona rehefa tsy tsara moa zany dia inona filaza azy dia misaotra tsika olona tsara rehetra saona betsaka ianao dia makasitraka resantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko miaraba koa ny namana tsima miaraba ny technicien miaraba indrindraindrindra ny mpiain'ny fandarana Akazava miaraba ny namana mpiantso rehetrarehetra ihany koa tsy mahatsy ihany ty namana ny ahy zany no tiako resana
toy ny fanovolazan'ny namana teo aloha rehetrarehetra teo dia mahakasika ny mpanohitra irahantsika mahita irahantsika mahafantatra fa efa ela araka nyvoalazan'le namana teo ny andrasana n'le mangamasaka hatramin'izao tsy mety mihitsana le mangamasaka dia mandeha indray ny zavatra hafa tadiavina daholo hatramin'ny fiaim-piainan'ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany ny ahy dia efa izy nyvoalazako hatramin'izay raha mahakasika ny mpanohitra tena saky no miteny raha mbola ireo olona reo mbola mipoitra eo miteny eo ny vahoaka efa tonga saina miteny moa nareo teo hoe misy ray aman-dreny ajaina izy avy any aminay any nanana andraikitra ambony izy teo amin'ny fitondrana fa raha ny aviany fotsiny ny raisina ohatra zavatra tena betsaka ny sy fahombiazana nefa izy manam-pahaizana izy reny ny zavatra teneniny reny ny zavatra ataony mahamenatra tongotra vakivaky menatra zay nefa evy niny moa fa ny okevy niny ny atahoana fa zay ny fatany fa mety zay ny hitany tsy dia mataitra anay iny raha zay avy any amin'ny faritra any fa ny ahy ny tiako tenenina dia mahakasika ny filoham-pirenena miandrandra ary manantena zavatra avy aminao ny vahoaka amin'ny faritra tsy motsinanany satria efa misy ny natomboka raha ireo olona reo efa tsy asiana sira intsony any amin'ny faritra misy anay ihany fa manantena zavatra izay mbola taraiky izay amin'ny fampandrosoana foto-drafitrasa dia efa misy ny fanomboana fa mbola be dia be ny zavatra niezaka zany mbola be dia be ny zavatra tokony ho atao ka aoka re sy ny fanehoan-kevitra ny olona ohatran'ireny no andraisanareo fitondrana fanapahan-kevitra mahakasika ny faritra tsy motsinanana fa jereva ny vahoaka jereva ny faritra fa tena miandrana fampandrosoana araky ny voalaza hatramin'izay reny zahay dia vonona ary zahay dia te androfo ary vonona ihany koa hiara-iasa satria any misy fomba fiteny zay aminay any vehivady ny aba endry vehivady ny endry iaba ray aman-dreny ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoana zao dia mba hizerin'ny zanaka satria mila ary mangetahita fampandrosoana ny faritra tsy motsinanana sady apetraka zay zavatra zay be dia be ny olona iova vonona androso vonona nampy ka apetrako zay zavatra zay raha tonga ny fotoana ohatra dia mba nadiady izerakaiky amin'izay ny olona vonona hiara-iasa zay ny na ny fanentanako fa reny raha vao mahakasika ny mpanohitra zany dia za dia efa miteny foana hatramin'izay tsy efa tsisy anina tsony reny tsisy fanantenana azo raisina amin'ireny olona reny tsony ka araky ny voalazany namana ray aman-dreny avy analany jorofo iny hoe maro salavan mandeha tsika tsy miemitra tsony araky ny filamatra koa TGV dia zay zany ny anano fanehoan-kevitra androany fa dia makasitraka makatelo isaona betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa raisitsika ny avotsoa manaraka miaraba tompoko eny tompo misy mba fitarainana ty aloha zany eo misy tseno andro avandy eo eo amin'le faritra hoe mahasangy général loha zany io zany izy io trano azy taloha hatramin'izao raha moa zany ny lohatrano ndraika se teasa le teasa trano hazy fa tamin'ny andron'ny asdema zany tereny zareo le trano reo atao beton sy ohatr'izay zany atao andio dia mpivaritra ihany manao azy interena moa ny mpivaritra hatramin'ny hoe lokony natao mankasy fotsy tamin'izany farafahatsela zany raha mpivaritra re manarana le trano any amin'ny 25 ariary fa 75 millions fa taminao arinany Covid-19 rena tsisy nakaty dia nikapatra zany izy hatramin'izao dia sao zany ohatra misy kasany commune na fezivezy misofisofy isan-karazany hoe alo avy daholo dia hofatsena nandritra ny taona tsaiko na 7 taona fa raha zany omena olona itsainanareo nefa le olona nanao an'le tsena zany io ka farafaratra tokony misy ohatra fanarahana trano tamin'ny etratrano reny fa mantotsiketytena fampirorondo zareo lava zany le mpivaritra hoe alo avy daholo le etra hofatrano tamin'ny zay taona maro zay fa raha zany amena olona ny tenanareo fa be dia be mitady zay mba fitaranana zay fa manaraka zany ary resaka iraika-pirenentsika malalakara fa mizara roa zao tontolo zao fandrefana stadionala teo aloha zany ohatrany hoe lesilesy kely le stadionala satria beanjareo le RFI zao izy mahazo aina ndray satria niaraka amin'ny Inde Afrique du Sud et BRICS zany satria zany problème fitony resaka Iran zany ohatrany hoe ampangain'ny tandrefana zany hoe fazina satria hoe manao fitaovam-piadina nucléaire fa zany tsy zany raha marina nefa zany io resaka tombotsoa raisam-pirenena io tsika zany ohatrany hoe hatramin'ny mpanohitra moa zany de raha valomalana zao dia teny hoe ohatra zay mampirisika ny Union Européenne hoe teny ty hoe amin'ny izy tsika zany ohatrany hoe miara-miasa amin'ny olona voasazy ahoana io marina tenin'ny namana tsy mateny hoe kafafirin'ny adalàna ataon'ny Amerikanina sy reo tandrefan'ireo le zavatra ataony Iran zany tsika zany ohatrany laka ohatrany hoe tena
Haiko ohatrany hoe tena kanosy loatra tsika mifototra raha vao zany Europeany États-Unis zany tena hoe voasary somary tsy misy miara-miasa amin'ny mifototsika dia fikakamintsika zany ohatrany hoe mpampiorooro sisa moa zany mpanohatra hoe osaziny nareo ohatrany hoe tonga asasy ohatrany hoe farandro zay zany filazany anazy tena potika tsika menaka tsika zany marina hoe amin'izao aloha amin'izao fotoana izao dia afaka loatra tsika satria mbola nanandreo hoe banque mondiale fifanireo sika reo hoe Europeany tsika zany da tokony iny zany tokony miala amin'ny andreo raha kriandroso Madagasikara io dia alakikelikely sy tonga dia hoe tena hoe brusque be azy zany fa mitady lalana elana amin'ny famatoran'ireo tsika zany mba hoe mbola hoe jereo fotsiny zay io resaka sabeky ian'izareo zany mbola le varavara ho antsika mitabatabatra ny afrikana resaka sabeky fotsiny dia fa petony Europeana hoe afatsony be zany tsika hoe mitabatambatra io ohatrany resaka kadasy lamorina ny hoe mieritreritra hoe anakana ny Union africaine hoe tena matanjaka io tokony hitanany tsika zany tokony safidy tena izy any tokony raha tsikelikely aloha zany mba tsy tonga hoe eneo kosa zany zany mba eritreritra tena mba mieritreritsika hiala amin'ireo amin'izay fa mijery ny sinoa zay mahatonga dia mamety mobile amin'ny sabe izy raha zay zarazara antsakana ny Europeany zay na mitapatra ny afrikana tsy mampaninina anazy fa ireto le fampizarazarana tsika reto dia tsika atao anatiny koa zany lafa tena indrindra le mpanohatra na zavaka amin'ireo amerikana sy ireo Europeany zay manafatra tsika laza fa tokony ezaka mihitsy tsika mba hiala amin'ireo kazalalana vaovao mihitsy raha tena androso isoana betsaka ianao dia makasitraka raisitsika avy hatrany ny antsoa manaraka miraba tompoko atao moramora le radio azafady atao moramora le radio anao miraba nareo atao moramora le radio azafady atao moramora le radio anao azafady kota na amin'ny fitenenana miraba iny tony tiankoteratra na eto an-toerana na ny ivelany miaino ny radio viva Madagasikara andarana aokazavo tokony ho iaho zany ary tena tokony ho ravoravo ny saina sy ny fo fanahy amambatatsika malagasy satria tsy mbola nisy hatramin'izay ka hatramin'izao zany hoe filoham-pirenena raha tsy io andriamatoa andradio io ho lasa filohan'ny sadetra izy ary reto ny malagasy tsy ho ravony zany izy ny malagasy tsy ho faly an'izany ary zavatra irina dia mba ho tonga mitandrina ho avy hitondra fampandrosoana zany andriamatoa filoha ary irina ho satria sadetra zany eny dinganana adina atao hoe raha tenena moa zany eo anivontenana dia tao hoe section anankiray izy zany reo fiangonana fa ny atao hoe ny OUA zany atao hoe district sa ina voazazy dia sampana iray zany ny sadetra raha mandilika ireo sadetra zao dia misy koa izy amin'ny tapany avaratra amin'ny Afrika ny arabo fotsisy ireo dia misy amin'ny ilany andrefanaany atao hoe sampana iray ty zany eto Afrika ary fitambaran'ireo zany tena ny sampana efa tena safiry avaratra tsinana andrefana sisika eto Afrika dia ireo fitambaran'ireo no hoe fesa andeha africaine OUA moa zany filazazy ka araha izao ny zava-misy otrana aloha zao ny atao hoe ny orona sy morikireo ny mpanohatra satria mbola tsy nampoziny no ny antefaniny atao hoe filohan'ny sadetra sady eto an-toerana raha teo na itoray izy moa raha teresika vo nanjereza tena itoray dia fa io zao dia matoa andratelo amin'ny filohan'ny sadetra torovy anao andriamatora valimana torovy anao andriamatora janaromampianiny ny namany sy ny karazany izy efanao atao ambadimbadika ao izay tsy maty voalavo atsibo io moa zany le izy reny laza hoe paharinanany makasy makarozy reny sedrarafo marova sy ny karazany io dia milaza fa hoe aitsaika fotsiny dia misy dikany loatra na tonga ny sadeka atao hoe teo sy nafiloha ny sadeka ny matoa any razela ty zany hoe mipahalalana teo anao mitondra na hoe teo anao tamin'ny siny fitondrana nisy anao tsika dia nataonao fi nohony efa tafaka tamin'ny ambombony ny diplomatie malagasy resaka sadeka zany ny mahafiloha sadeka ny andriamatoa filoha izany hoe miteneninao hoe mipahalalana ve ny olona manao zany eritsereta ihany fotrany hoe tsy mianatra sa ahoana nefa dia milaza fa mahalalana izay moa ny miiska sadeka iny fa eto ny resaka fanatanjahantena mba
Andriamanitra zany mba hotafatitra ny tipasika ny variation eo na moa zany amin'ny Tanzania amin'ny sabotsy ao Martial moa zany mikarakara sy tantarany io mba atao mazava tsara le numéro Martial fa verimberin'ny telo tamin'ny fanaovana Patrick eto amin'ny Kazava fa io le tamin'ny lahatry tadidinay le numéro de lazatsy afaka amin'ny téléphone firy zay fa de mba atao naverimberin'ny telo tamin'ny siana kely fa le mantsara io zany ny numéro amin'ny resaka antsoata téléphone zany sy ny hoe ia isorana betsaka ianao dia makasitraka antso iray farany ary no raisitsika antso anankiray farany entoko ianao mamarana ny antso zany entoko salama toko entoko mampatry namana rahabany tekindrany miarina raha ny zavatra kely ndely fotsiny zany dia mevale mpanao gazety hoe findrina mosa hoe reno atoko le mpanao gazety manao marina raha ino anaty findrina dia tokony hoe ampalahelo an'le olona fa ohatra fotsiny reo monsieur Gaspard ary monsieur Fidery mba manahoana ny fahitana an'ireny reny ny tena marina amin'ireny ary ny tena tokony riana ary tena tokony anaovana ny hoe lalàna maso mihitsy satria efa miteny zany fa satria hoe raha hoe Fideka sy ry Gaspard dia tsy azo tsindrina sy tsy azo indehana fa rehefa ny olona mpanao gazety tsotra dia tsy maintsy hoe atao an'izay fitenena zay mba matahorana Andriamanitra alohan'ny anendehana reo olona faharoan'izay ileran'ale mamoana le fivoriana ny sabety zany efa tsy mahagaga tsony iay efa atoko antso avety zaina hoe lefa tsy lany fikre ary ny azy nytselinana ny florajoelina mba mibanao anatiny zay le nazy raha ny tena iny raha azo ny atao mihitsy tena hoe aporosiana olona dia mifiry ny florajoely io fa saingy tonga dia izy voasambotra manko raha ohatra ka mihitsy zay satria izy vakina fotsiny amin'izao manao fitorina izy andeha any ambotsoratra dia any avo dia tonga taratasy mihitsy ho amena atao azy io zay mahatonga azy mirehitra ny saza atao mahataitra tsony raha zay hoe raha valy efa tokony isotro ronono rehefa tsy mainyainy ronono tokony isotro any nanaova vonano fotsiny isorana betsaka ianao dia makasitraka isorantsika rehetra atao anatiny zay fa nihokevitra izay makasitraka makatela indrindra tompo amarana ny fandarantsika tsy mandao ary fifamitinana ny amaranako azy namina mampatrika sy ny voaka malagasy raha iresaka n'le géopolitique internationale teo tsika ny fen'le zany raha zao zava-misy amin'ny iainana zao dia mepotika reo tandrefan'ireo ary indrindraindrindra ny frantsay satria efa tena manilika azy daholo zany ny firenena afrikanina amin'izao fotoana zao ka anjara ny mpitondra fanjakana no mijery hoe aiza ny lalana tokony ahafahantsika miara-miasa mba ahafahantsika mampandrosan'le firenena ahafahantsika manatsara le farim-piainan'ny voaka malagasy ny tena maranako azy namina mampatrika dia resaka jirama be da be ny olona mitaraina amin'izao fotoana izao satria lasa midangana be le facture ny jirama izay avoaka ny jirama zany amin'izao fotoana izao dia nisy ny fitaraina nataon'ny olona teny akady evo teny amin'ny jirama akady evo tamin'ity herinandro ity dia noentina teny daholo hoe ny farafahaben'le facture-ny olona hatramin'izay eo amin'ny 5,000 eo ary n'le zavatra nampiasain'le olona ao an-trano tsy miova dia amin'izao fotoana izao tafakatra ray etsy le izy dia tonga teny'le olona nitaraina dia lazain'le mpiasan'ny jirama fa hoe io mivokatra le sata vaovao dia tena gaga ianao hoe tena iza mpiasan'ny jirama iny akady evo miteny an'izany zavatra zany le satany jirama vaovao raha mbola tsy ampiarina akory fa dia tena hoe manao zany ianao zay andrangitana n'le vahoaka hoe io fitoram-panjakana io dia tena fanjakana tsy mijery vahoaka dia tena tokony ho jeren'ny tompona andraikitra zany zavatra zany zany olona mpiasan'ny jirama iny akady evo miteny an'izany zavatra zany satria olona miteniteny foana ary olona aza varotana sakabe aloha ny vahoaka malagasy fa ny nareo tsy mahay ny asanareo raha ny tokony izy ary ange tokony ena ny facture aloha satria misy ny délestage fa maninona moa ny délestage misy nefa ny facture miakatra zavatra tsy normaliny zany dia avy eo ianao indray ny mbola mamesira hoe io mivokatra le sata vaovao ny sata vaovao tokony mbola tsy nampiarina fa aza miteniteny foana ka tokony hojeren'ny tompona andraiky ny jirama zany olona miteniteny eo amin'ny jirama akady evo zany satria tena olona tsy mahay ny asany zany ary tsy professionnel zany amin'ny asany dia mametaka ny veloma mandrapiresaka indray toko ia zay no fandarantsika tamin'ity anio ity raha riva amin'ny fitorany famerenana toy ny mahazatra ry mpiaino ajaina ankasitrahantsika rehetra tao anatin'izay fanehokevitra rehetra izay mandrapitafy fa mandrapiresaka isorany ianao tsy misorany emara mampatsika indrenjana soanteto amin'ny fanolorana veloma tompoko